famantarana atolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy. Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy hatrany. Amangenao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tonga soa amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra isika. Ny Baiboly miteny tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Koa ataovy zava-dehibe ary ny fiainona ny tenin'Andriamanitra tahaka izao. Ny filazantsara ny Jaona 1:5, 9:7 hatramin'ny 9:50 izay mivaky toy izao. Jaona 1:5, 9:7 ka hatramin'ny 9:50. Izaho no mofinaina. Ny razanareo ny inany manana tany anefitra, nefa maty ihany.
ity ny mofo izay midina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izao ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo izay omeko azy dia ny nofoko izay omeko ho fiainan'izao tontolo izao. Efa ampianarana izay omenantsika dia nalaina avy amin'io filazantsara ny jaona io. Ity dia toy ny izay fanambara teo aloha. Izany dia ilay nambara hoe ny fanomezan'i Jesosy Kristy Tompo ho an'ny mpino azy. Averiko, ny fanomezan'i Jesosy Kristy ho an'ny mpino azy eto amin'izao fiainana ankehitriny izao. Manana fanomezana tokoa omena ny mpino na ny mpanaraka azy Jesosy Kristy. Mpanaraka manompo azy tokoa, antsoina hoe zanak'Andriamanitra na olo-masin'Andriamanitra. Jaona 4:7, ny andininy 7:20. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza mitebiteby na matahotra ny fonareo. Averintsika indray. Jaona 4:7. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza mitebiteby na matahotra ny fonareo. Jaona 4:9, ny andininy 7:30. Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Nefa matoki, izao efa naresy izao tontolo izao. Asan'ny apôstôly 10, ny andininy 9:30. Ny teny izay nampitondrain'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely dia mitory fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izy ny tompon'izao rehetra izao. Raha mamaky ny filazantsarany Jaona 4:7, ny andininy 7:20, dia mahita fanomezana anankiray izay nomeny Jesosy antsika isika. Zereo tsara io filazantsarany Jaona io. Jesosy no niteny tamin'ny mpianatra. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza mitebiteby na matahotra ny fonareo. Jesosy Kristy Tompo dia nametraka ny fiadanany ho antsika. Nanambara ny
fialany eto amin'izao tontolo izao mantsy izy. Ilay andro iray izay andaozany ny mpianany. Milohan'ny andehanany dia nanao teny fampahirizana izy. Ka hoy izy hoe fiadanana no avelako ho anareo. Dia nitohizany teniny, ny fiadanako no omeko ho anareo. Raisitsika ny fehtenin' Jesosy, Jesosy Kristy manome fiadanana. Zava-dehibe io fiadanana omen'i Jesosy io, fa ny fiadanany mihitsy no omeny antsika. Dia neo sy heverone izany, lanjalanjao tsara, ataovy ny tombam-bidiny, takaro amin'ny fisaintsainana. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Izy tsy miteny hoe omeko anareo ny fiadanan'ny mpanan-karena sy ny manam-pahefana. Tsy miteny izy hoe omeko anareo ny fiadanan'ny artista. Tsy, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao zany fiadanana omeko anareo zany. Aza mitebiteby na matahotra ny fonareo. Tena manome fampiononana tanteraka Jesosy, manome fitoniana tanteraka. Voalazaiko ary, raha miresaka tsika hoe ny fanomezana omen'i Jesosy Kristy ho an'ny mpino, izay antsoina hoe zanak'Andriamanitra na olo-mason'Andriamanitra, dia ny fiadanana. Manome fiadanana Jesosy. Misoroka mihitsy izy mba tsy hisiany ny zavatra izay mety manelingelina ny fiadanantsika. Raha ny teny izy eo amin'ny Jaona 4:17 io, izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izao efa naresy izao tontolo izao. Metram-panontaniana tsika hoe inona izany fiadanana nolazain'i Jesosy fa omenantsika izany? Ny fiadanana izay omen'i Jesosy antsika dia ny fiadanana. Tsy inona izany fa fiadanan'ilay andrinan'ny fiadanana. Isaia 7:5-6. Jesosy Kristy antsoina hoe Rainy mandrakizay, andrin'ny fiadanana. Ny fiadanana omen'i Jesosy antsika dia fiadanan'ilay tompony fiadanana. Tesalonianina 2:7-9 dia voambara fa Jesosy dia tompony fiadanana. Amin'ny Hebreo 7:1 dia misy ilay lehilahy atao Melkisedeka, mpanjakan'ny Selema, mpanjakan'ny fiadanana. Azo lazaina fa Jesosy no Melkisedeka antsika, mpanjakan'ny fiadanana izy. Manome fiadanana. Ny fiadanan'ilay
tompon'ny fiadanana, mpanjakan'ny fiadanana, andren'ny fiadanana, nomeny. Sarotra ny mamena viana hoe tahaky ny ahoana zany fiadanana, ny tompon'ny fiadanana izany. Fa rehefa omeny Jesosy ianao io, ka noraisinao, anananao, dia ianao no mahatsapa ny fahasambaranao amin'ny fahazahoana sy fananana ity fiadanana tompo ity. Jesosy Kristy dia Andriamanitra, ary Andriamanitra ny fiadanana izy. Betsaka ny teny hoe Andriamanitra dia Andriamanitra ny fiadanana. Ka raha miteny Jesosy hoe ny fiadanako omeko anareo, avelako anareo, dia fiadanan'Andriamanitra io. Izany no mahatonga azy miteny hoe fiadanana izay omeko anareo anie, dia tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao fa ny fiadanako. Dia raina ny tompo. Aotsika hafantatra fa amin'io andininy io dia milaza fiadanana roa karazana Jesosy, ary ireo fiadanana roa karazana ireo dia samy hafa fiaviana na alaina na azo avy ao amin'ny loharano roa samy hafa. Tsy hitanao ve hoe fiadanana avelako anareo, omeko anareo? Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao. Fiadanana roa karazana hoy aho. Ny anankiray dia fiadanan'ny tany, avy amin'ny tany, avy amin'izao tontolo izao. Ny loharano anovozana azy dia avy amin'izao tontolo izao ihany. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao. Ny fiadanana izay avelako anareo sy omeko anareo. Fa ny anankiray indray dia ny fiadanan'i Jesosy, fiadanan'ilay Andriamanitra ny fiadanana, fiadanan'ilay tompon'ny fiadanana, fiadanan'ilay mpanjakan'ny fiadanana, fiadanan'ilay andrian'ny fiadanana, midina avy any ambony ary mirotsaka ao anatin'ny fo, ao anatin'ny tena mety maty, ao anatin'ny tena izay tanimanga. Sambatra ianao fa mahazo izany fiadanana izany. Jakoba 1:7-7 dia miteny manao hoe ny fanomezan-tsoa rehetra, fanomezana tanteraka, tsisy tsiny, tonga lafatra, dia avy any ambony no midina, avy amin'ny ray ny fahazavana izay tsy misy fiovaovana na aloko ny fiotinana. Ity fiadanana ity dia fanomezana avy any an-danitra. Omeny Jesosy amin'ny fomba mahagaga tsy takatra ny saina. Tsy misy mahay mandray an'io fiadanana io raha tsy Andriamanitra no manome azy. Mareo avy, fa samy hafa ireo fiadanana ireo, dia ny fiadanana avy amin'izao tontolo izao. Avy amin'izao tontolo izao satria izao tontolo izao no manana ny Andriamanina. Fantatrao moa fa izao tontolo izao dia manana ny andrinany. Andriamanitra izao tontolo izao ny devoly Satana
Ary izay mahatonga ny jaona voalohany toko faharoa andiny fadimy folo ka hatramin'ny fenina ambin'ny folo, asa tian'izao tontolo izao na ny zavatra eo amin'izao tontolo izao. Fa raha misy tian'izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Ny zavatra izay eo amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo, ny filany maso, reheka momba izao fiainana izao. Tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandala izao tontolo izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra maritra manakizay. Jaona voalohany toko faharoa ny andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Fiadanana anankiray io avy amin'izao tontolo izao, avy amin'ny nofo, avy amin'ny devoly, avy amin'izao tontolo izao. Raha mamaky tsika eo amin'ny bokon'i Jakoba toko fahatelo dia miresaka zava-misy izy loharano ivin'ny fahendreny. Jakoba toko fahatelo andiny fadimy ambin'ny folo. Izany fahendreny izany dia tsy midina avy any ambony fa araka ny ety an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny an'ny devoly. Andiny fafito ambin'ny folo. Fa ny fahendrena avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, malemy fanahy, mora lahatra, be famindram-po, be voka-tsoa, tsy misy fiangarana, tsy misy fiatsaram-belatsia, ary ny vokatry ny famarinana dia fafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso fihavanana. Milaza ny mpanompon'Andriamanitra Jakoba eto, misy fahendrena ozy izy ety an-tany araka ny nofo, fahendrena araka ny an'ny devoly, ary misy ny fahendrena avy any ambony. Ko raha miresaka tsika ny momba ny fiadanana dia misy koa tahaka izany ny fiadanana misy eto, fiadanana avy amin'izao tontolo izao. Tsy avy any ambony izany fa araka ny ety an-tany ihany. Fiadanana araka ny an'ny devoly, araka ny an'izao tontolo izao. Io ry havana dia fiadanana mandalo, fiadanana mamitaka, fiadanana misosoka, misy hirantsika izay hoe efa nandramanao ve fa tsara ny tompo. Dia amin'io tononkira io no misy no atao hoe alon'alona izay mitarihan-drano kanefa dia mamitaka mihitsy izao tontolo izao. Hebreo toko faha 12 andiny efatra amby roapolo ka hatramin'ny fafito amby roapolo misy teny hoe fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Ny mpanotany afaka mifaly rehefa mandihy, rehefa misotrosotro, rehefa miala voly, nataon'Andriamanitra ime sy faly, kanefa ny fifaliana ananany, fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Lika toko fenina ambin'ny folo andiny fasy ambin'ny folo, nisy lehilahy mpanan-karena anankiray nanara-pofatratra tamin'ny fafinaretana. Hitafy tsara, ninana izay nilainy, nahazo aja tamin'ny mpiarabelona niara-monina taminy, nanara-pofatratra tamin'ny fafinaretana. Kanefa ny fiafaran'io lehilahy io lasa tany amin'ny fahaverezana na ny elo.
ao amin'ny salamo fahatelo amin'ny fitopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo amin'ny roapolo dia tratra ny fakapanahy mihitsy asafy fampanopin'Andriamanitra ka ny teny hoe izaho dia saika nibolasitra ny tongotro, saika solafaka ny diako, ny alina ny adala aho raha nahita ny fanambinana ny ratsy fanahy. Fa tsy misy fanaintainana amin'ny fahafatesana, mafiorina ny heriny, tsy mba azo pahoriana tahaka ny hafa izy, na mitsaliana tahaka ny sasany. Izany no imbozonany rere toy ny rojo sy hitafiny falozana tahaka ny akanjo. Ongotavo ny masony, manana mihoatra noho izay mety iriny fona izy, loa ny toetran'ireo, ary miresaka fampahoriana amin'ny faratsipanahy izy. Ao vava izy, manao vava manakatra ny lanitra izy, ary mandeha mitety ny tany ny lelany. Izany itodiny ny olony akany aminy, ary ranobe no goany reny. Azonao tohizany io fa ny ratsy fanahy eto dia tena ohatrany hoe tsy misy fanaintainana, mafiorina ny heriny, tsy mba misy fahoriana mahazo azy, ary tsy mba mpijaliana izy, miravaka ny rere rojo izy, ary ny falozana toy ny akanjo. Bongo tavy ny masony, manana mihoatra noho ny mety iriny fo, nefa ny toetrany loa, ratsy ny toetrany. Avy izy. Ny fiadanany tany dia mety atonga olona iray ohatr'izany, mahita be dia be. Rangahy X, rangahy B, tsy mivavaka, rehefa mpanan-karena mpanefefa ao amin'ny tany, fa tsy fantatra aloha hoe avy aiza ny arenany. Andriamanitra rery ny mahalala ny zava-miafina any amin'izay, fa ny fantatra hoe mpanan-karena izy. Ny fivelomana amin'ny fafinaretana, amin'ny fi, izay resan'ny Petera, amin'ny Petera faharoa toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 9 indrindra ny andininy faharoa, resaka mpaminany sandoka velona amin'ny fafinaretana, dia mamonjy fanasana. Nefa rehefa manatrika fanasana izy, maso tsy mitsahatra fa any amin'ny fijangajangana, any amin'ny fijangajangana foana. Hay lehilahy izy evarina mijery ny vadiny hafa, azay tovovavy eo, tsy mitsahatra ny faotana. Raha vehivavy koa izy dia manao tahak'izany, misotro, migoka, mifety, hijanona any amin'io. Tena misy io fiadanana avy amin'izao tontolo izao io. Saingy fiadanana amin'ny serana sy mipaka ao amin'ny alalin'ny fo amin'ilay fiainana anaty na ilay olona ao anaty. Tsy mipaka any amin'ny eritreriny, tsy mipaka any amin'ny sainy, tsy voarainy fanahiny, ity velany fotsiny. Ka ny olona mpijery velany dia hoe zany ka olona sambatra zany. Jereo anie ny fitafiny, lafo vidy zany. Jereo anie ny fisehoany, zany ka olona manakaja. Kanefa ny ao anatiny ao, Salamo 7:7, loa ny toetran'ireo, manana toetra feno falovana, tsy hitan'ny olona, hitan'Andriamanitra. Obolana toko 1:12, ny fiadanan'ny adala. Iza moa ny adala eo? Ireo manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra, ireo tsy mivavaka,
ireo mandray ny tenin'Andriamanitra fa tsy mankatò, ireo mahay mitady vola fa tsy mieritreritra ny fanahiny, olona tsy mieritreritra ny mandrakizay, ireo olona tsy mahay mankalaza sy manome voninahitra n'ilay Andriamanitra tompon'ny aina izay nanome fiainana azy. Ny fiadanan'ny adala tahaka izany voalazan'ny boky Obolana tsy izany ao amin'ny teny fa ny tenin'Andriamanitra. Obolana toko 1:20 izao no voalaza eo manao hoe ny fiadanan'ny adala andringanana azy. Hoy ny voasoratra hoe ny fiadanan'ny adala andringanana azy. Hitantsika ary fa raha ohatra ka miaina amin'ny zavatra tahaka izany isika, ny fiadanan'ny tany no mahavariana dia olana. Obolana toko 1:2 izy. Ary ny fanambinany ny adala andringanana azy. Ao amin'ny Tesaloniana 2 mahitsika ny zava-doza ireo olona, anjohan'ireo olona variana amin'ity fiadanan'ny tany ity. Tesaloniana 1:5 fa ny amin'ny andro sy fotoana rahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo. Fa ianareo mahalala marimarina fa avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Raha isy olona hoe miadana sy mandry fahizay izahay dia anjo azo tampoka ny fandringanana toy ny fararian'ny vehivavy raha miteraka ka tsy afa-mandositra izy. Zava-misy eto amin'ity tany ity ho fiadanana io. Olona manan-karena, manana ny ampy amin'ny fijerena azy. Arena ao anatin'izany ny trano, tany, vola, orinasa, fiasa marobe, fiara be dia be, fiara lafo vidy, fitafiana marobe, lafo vidy, mety ho vaty betsaka koa, manambe amin'ity, manambe amin'ry, fety, mpanao lanonana, matetika, mandihy, misotro, miloka, migoka, mifoka, manao izay tiana atao. Sy ny sisa. Betsaka anie izany, betsaka ny olona manao ohatr'izany. Miteny mihitsy ny sasany amin'izy ireny ny vola ananana rangaty fa ny andaniana azy ny tsy misy. Tsisy no andaniana azy. Manisy olona tonga tany amin'ny hotely malaza anankiray tamin'izao andron'ny coronavirus zao. Nanantena azo sakafo taokanjo moa no ny lalàna dia na ny hotely lehibe aza mikatona tsy mindrena. Vola misy fa ny sakafo dinany tsy misy. Olona manan-karena. Izany ny teny. Saingy tsy manana fiadanana. Jerenao akaiky dia tahaka ny hoe rano mangamanga mate andro. Amin'ny robo ao anao misy vato be, misy biby be, misy zavatra mana fotoana. Jereo anie tokantrano tao tsara, etazy, saingy misy maditra vady na lehilahy maditra vady na vehivavy maditra vady, maditra zanaka, taizana aretina, farofy, tebiteby, otafian-jolana, tebiteby, enjeny eritreritra no ny fahazoan-karena tamin'ny tsirariny. Tsy manam-pitsarana, matahotra mifaty. Matahotra mifaty. Sy
satria tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra. Le hareni-tany tsy nanome azy fiadanana, tsy manam-piadanana, tsy manana an'ilay fiadanana avy amin'i Jesosy, tsy manana ilay fiadanana avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny mpitoroteny toko 1 sy toko 2 dia miteny sy miresadresaka ilay toetoetra n'ilay fiadanan'ny tany sy ny vokany. Izay miteny foana izy mitantara zavatra anankiray, nanao an'izao aho, nanao kamory aho, nanao tanimboly aho, nanana pira, efa nydiniako zava-poana koa izany. Zava-poana ny zavatra rehetra. Ry havana, betsaka ny olona voafandrika sy voafitaka an'io fiadanan'ny tany io. Izay olona tonga tsy manana an'izany toerana, mitsiritra mba teo, raha mba izaho mantsy mba tahaka ny ranona, mba manan-katao ady eo sambatra. Mety ho sambatra tokoa aloha, afaka mahazo anito, ny vola azahoana ny zavatra rehetra, ny vola ny fialokalovana, kanefa ny vola koa dia mifaninana amin'ny Kristy, mitady ny fonao, ny vola. Ty vola tsy mety voky-vola, ny manana maso, ny maso tsy mamy mijery, ny sofina tsy mamy miaino. Ary hitanao izay fa dia manaraka film ao amin'ny televizion ao, dia variana eo, dia mandany ireo, dia mety avy indray dia mitady zavatra anaovana pratika, fampiarana ilay zavatra hita teo na inona na inona. Ny fiadanana avy amin'izao tontolo izao dia io ny fantatry ny akamaroan'ny olona io. Tsy misy mahalala n'ilay tena zava-miafy ny hoe fiadanan'i Jesosy na fiadanana ao amin'Andriamanitra. Ny fiadanana be mpafantatra dia io fiadanan'ny tany io, avy amin'ny tany, fitaovana raha materiel. Ary hoy soratra masina, izany zavatra izany dia katsany jety lisa fatratra, tsy mety afa-po mihitsy. Jesosy nefa miteny, Jaona 4:9-7, novo tsy mahasoa n'inona. Tsy fantatrao moa ve fa misy trano tsara tarehy, misy salon, misy ny zavatra rehetra, nefa feno ady sy fifandirana. Hatreny ambony fandriana mbola miady ihany izy mivady. Afepenina fotsiny ilay ady mivady no ny enatr'olona, fa ny anankiray fa miaraka amin'ny hafa, ny anankiray fa miaraka amin'ny hafa. Tsy fiadanana izany e. Trano feno rena fa feno ady sy fifandirana, trano feno ena matavy fa tsy misy fiadanana, tsy misy zavatra tsy ananana, kanefa feno devoly. Ny devoly no amin'ny salon, ny devoly ny any amin'ny trano fisakafoanana, ny devoly ny any anaty armoara, ny devoly ny any amin'ny sambra hafa, ny devoly no ary amin'ny ankizy, ny devoly no ary amin'ny mpanampy, ny devoly no anaty fiara. Dia hitanao fa olona tena ka ino moa ny zavatra azony devoly atao. Mamaky ianao amin'ny bokin'ny fanambarana toko 7:10-15, dia tohizanao hatrany amin'ny toko 7:10-17, ilay vehivavy atao hoe renin'ny mpijangajanga. Io izay tanan-dehibe izy io, ary izay manjaka eto ambonin'ny tany. Dia maro no mijangajanga, tanàna feno devoly. Dia misy zakatra ohatrany koa, tanànan'ny olona atao hoe villa be ny château, feno devoly. Tsy matory ny anankiray, tsy matory ny anankiray, tsisy fitiavana ny ray, tsisy fitiavana ny ray, tsisy fiadanana. Satria mandeha araka ny nofo, mihevitra araka ny nofo. Ao amin'ny Romanina 9, raha mbola mandeha araka ny nofo ny olona, mihevitra zavatra nofo, tsisy fiadanana. Izany no ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Romanina 9:9-15, fa izay araka ny nofo dia mihevitra zavatra ny nofo, izay araka ny fanahy kosa dia mihevitra ny zavatra ny fanahy. 9:1,
fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Izay mamafy ao amin'ny nofo ijinja fahasombana amin'ny nofo, Galatiana 2:9-7, Romanina 2:9-10. Mivavaka ho anao mangataka amin'Andriamanitra mba ho fantatrao le tena fiadanana. Le tena fiadanana. Ary ho hitanao ny lalana azahoana an'izany fiadanana izany. Nambarako ary fa misy ny fiadanany tany avy amin'izao tontolo izao. Hitanao anefa na ny mpihira aza dia mba milaza manana tena fa mba hanome rotsorots'olona. Nefa na dia ny tononkira ataony aza dia mba hiverinao. Efa mba nandray tononkira ao. Malahelo isan'andro, mahatsiaro azy foana. Inona ary nomeny izany ianao? Malahelo isan'andro no zavatra ampianariny mampandrotsorotsy ianao eo. Dia amin'izay tokoa anao izay voadodona tamin'ny zavatra marina, voadodona tamin'ny fitiavana, dia malahelo isan'andro mahatsiaro azy foana. Mba fantaro ihany ny zavatra mahasoanao. So vao mainka nampitrotraka anao ary ty artista alainao ty sy henonao amin'ny CD sy ny amin'izay henonao azy, ka hampandihanao taky ny adala, ka avy eo mandihy fiditsy faseho masoandro no ataonao, dia ny mpakavadin'olona. Fenao zany iny izao tontolo izao nefa zany mahazo teka sy bravo. Mampalahelo. Maro ny takan'izany. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny manao hoe lala ny fiadanana tsy fantany. Hitantsika amin'ny Isaia 9:20, ny 9:9. Zao no ambaran'ny soratra masina. Isaia 9:20. Zafady 9:7, ny 9:20. Ny lalan'ny fiadanana tsy fantany. Mitady fiadanana fa diso amin'ilay lalana azahoana fiadanana. Romanina 3:7, miteny ny Baiboly. Izao no ambarany omen'i 3:7, ny 7:10. Romanina 3:7, ny 7:10. Vakitsika aloha eo amin'ny 9:1. Tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Samy nania avokoa izy rehetra, samy tsy mansoa izy rehetra. Tsy misy izay manao ny tsara, na dia iray akory aza. Hitantsika 9:7. Lala ny fiadanana dia tsy fantany. Mampalahelo zany mampalahelo ane zany ry havany. Zany tsy mahalala ny lalam-piadanana. Za koa taloha dia tena tsy nahafantatra. Tena diso lalana imbetsaka. Ny heveriko mantsy fa ny amin'ny balina ny tena ahitana azy. Any amin'ny finanana tsakitsaky no ahitana azy. Tsisy fiadanana. Diso lalana fikatsana ny fiadanana. Ary eo amin'ny Luka 7:20, 1:1-7 ka hatramin'ny 4:7. Inona moa ny zavatra nampalahelo an' Jesosy raha nahita ny tanàna, nanakaiky ny tanàna tao Jerosalema izy? Inona raha mahita ianao? 1:1-7 amin'ny Luka 7:20. Raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy, ka nanao hoe raha mba nafantatra mantsy ianao na dia amin'ity andro ity ihany aza ny zavatra momba ny fiadananao, fa ankehitriny miafina ny masonao izany. Misy olona mahonena mihitsy tsy mahita ny atao fiadanana, lalam-piadanana. Mandeha mividy fiadanana etsy, mamonjy an'ireny fampisehoana fanaovana antsika mampome, hoe kakakaka sy hoe
Kanefa na le fiteny ampiasain'le pampome aza dia tsy madio sady tsy montona akory. Ry havana, mijanony ao an-dalana. Raha ianao zao tao teny, migavy anao mba ho tonjana. Stop! Mbadiny hoe, maka izy io lalanao io. Lalana mitena mitondra anao ny fiadanana ve io? Ny fiadanany tany mamitaka. Jesosy ary miteny. Satria fantany tsara ny fisian'io fiadanana amin'izao tontolo zao io. Dia izy manao hoe, fiadanana no avelako anareo. Ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo zao zany. Baiboly dia miteny. Efesiana 4:17. Jesosy Kristy mitory fiadanana. Ary nisy teny nampitondraina ny zanak'Israely milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Asan'ny apôstôly 10:9. Obolana 7:2:3. Toy izy vakio rehefa ny an-trano anao. Jesosy miteny hoe, izay mahita fiainana, izay diso ahy sy manoto amiko mampidoza ny fanahiny. Jaona 1:5-10. Izay manana ny zanaka, manana fiainana mandrakizay. Tsy misy tompoko afa-tsy ny fananana an' Jesosy irery ihany. Ao anatin'ny fo, miara-dalana eo amin'ny fiainana, Andriamanitra topoina sy ivavahana no antoky ny fiadananao. Rapino anao efa ny safidy anao an' Jesosy Andriamanitra ao, ivavaka amin'ny anarany, na ndray azo mpanjaka ny fiainanao, dia raiso ilay tompon-tsoa omenanao. Fiadanana avelako anao. Fiadanana nomeko anao. Angamba ny devoly ny manajamba ny masonao mba tsy ahitan'io fiadanana ny lazain'i Jesosy io. Inona moa zany no azoko amin'izao manompo ny tompo zao? Za tena tsy mahatsiaro sambatra mihitsy. Mety tafika ataon'ny devoly zany. Farany marina, tokony olona hiadana ianao. Raha misy ny atao hoe zanaky ny fiadanana. Ka raha mandeha nareo mpitoroteny ozy dia mirabany ao ary tonono ny fiadanana. Fa raha zanaky ny fiadanana ilay olona dia toetra ao aminy ny fiadanana. Raha zanaky ilay Andriamanitra ny fiadanana ianao dia hitoetra ao aminao ny fiadanan'Andriamanitra. Betsaka ny olona no mba voninahitra Andriamanitra hoe, pastera ianao tsy mba taitra oatra. Na tsy mamaly, misaotra ny tompo. Tsy fantany fa misy fiadanana avy amin'Andriamanitra anatry. Fiadanana ao anatin'ny tena izay tanimanga. Tsy mety miala. Na dia voadidin'ny fitsapahana sy ny sedra maro samihafa aza. Na inona ny ataontsika dia tsy dia hampaninana an'Andriamanitra any an-tany. Lanitra foana. Andriamanitra amin'ny seza fiandrianany foana. Na hiteny ratsy ny olona, na ho inona ny olona, na hanompo an'Andriamanitra ny olona. Tsy manala ny mahandriamanitra n'Andriamanitra zany. Ary zany ny fiadanan'Andriamanitra zany. Zany fiadanana izany, fiadanan' Jesosy no ny teneny hoe, fiadanako no meko anareo. Mideran'Andriamanitra isika ny amin'izany. Halleluja. Jesosy no tompon'ny fiadanana. Jesosy no mpanjaka ny fiadanana. Dia mitomany no tsy fahalalanao no momba ny fiadanana. Satria tily ianao. Tsy sitra ny mampahorona, mampalahelo ny zanak'olombelona. Mario tsara izany ka mba inoy. Malahelo ny fony. Ianao mitotototo mitady fiadanana eto, mitady fiadanana any amin'ny toka, mitady fiadanana amin'ny sigara, mitady fiadanana any amin'ny vehivavy janga, mitady fiadanana any amin'ny lehilahy janga, mitady fiadanana any amin'ny vola sy makarena, filana maro. Kanefa moa efa nahita ianao? Tsy nahita ianao. Tsy nahita ianao. Hoe, za tena mitady vehivavy tsara tarehy sindry. Amin'ny vehivavy arivo Solomona tsisy marina. Ray ihany ao anatin'ny arivo.
ka inona no ataonao? Izany hoe ialako indray ty dia andika ny ditin'Andriamanitra ianao, mijangajanga sy misolosolo vady. Za mba tsy afa-po amin'ny vehivavy indray sasany ankehitriny dia amin'izay andeha hanambady lehilahy indray aho. Ianao no ny sodomita. Gaga tena gaga. Efa adala mihitsy ny fonon'olona zao ny tenin'Andriamanitra. Ianao kosa aza mitady zavatra amin'izany. Jesosy no tompon'ny fiadanana. Izy no Andriamanitra ny fiadanana. Ry havako, so ianao ilay olona tena mitady fiadanana fa tsy mahita. Aiza no ahitana fiadanana? Aiza indray ny irevy? Irevy amin'inona? Isotro toka, eny amin'ny adalana, hiala amin'ny fahendrena, mampaniratsira ny toka. Aniza ny ratra tsy ahoana tsy ahoana, aniza ny maso ny voaramena, iza no miraikiraiky. Ry azon'izany dia adala fa tsy endry, hoy ny tenin'Andriamanitra. Tsisy fiadanana amin'izany. Jesosy ny mpanome fiadanana fantatro. Hoy ianao dia mba mamelo mafy mihitsy ianao pastera, tsy hoe mamelo mafy afa tsy maintsy tsondromina ny marary mba ho sitrana. Aretina misy eo amin'ny fanan'olona sy eo amin'ny sain'ny olona io mitady fiadanana any amin'ny zavapoana, anika amin'ny sambo-drivotra fa tsy mahazo. Ohatra ny mandray rano amin'ny tanana dia very. Azo vetivety fotsiny ny rano raha ataonao amin'ny tananao fa vetivety eo dia mandao. Tsisy takan'izany ilay fitadiavana fiadanana amin'izao toa. Me vetivety enao, falifaly vety. Jeritrereto efa ny volanao, potsay, tsy hita izay nandehanany. Nakaiza daholy, lany ny volako. Indrindra nareo pakany amin'ny loka. Sasany maty tapoka. Mba te azo hoe, zanona voe. Nefa avy eo nahazo nasa inona kory. Mba fantatrao moa fa ny volany ka taratasy. Za miteny aminao, ny trano tsara tarehy dia tsara, ny fiara tsara tarehy dia tsara, fa ireny tsy azo ampidirina ao anatin'ny fo. Vy be fotsiny ianao anatin'io vy be io. Na misy vy be. Fa tsy afaka miditra ao anatin'ny fananao io arenanao io. Ity velany io. Jesosy andrenan'ny fiadanana. Afaka manome fiadanana anao. Andramo ka izao fa tsara Jehova. Ity misy zava-misy amin'izao fiainana izao. Zava-misy tsy azo afangaro, tsy azo lazaina hoe mitondra fiadanana. Fiomoezana na kakakaka. Te ime azy zany. Manao vary atao fimezanao. Kakakaka eo anao. Rehefa vita ny kakakaka dia inona no ataonao rehefa avy eo. Mamafa problème iny, mody me kakaka. Rehefa avy eo tsisy ninina akory. Misy olo manatrika indray ny fampomezana rehefa manala sorsore fampomezana. Ndrisy. Fifaliana, fafinaretana. Tsy afaka miteny ianao hoe manana fiadanana rehefa mome. Mety mampome ianao ny zavatra anankiray. Ao anatinao ny tena adala ty olo ty. Tsy manome fiadanana anao ny fimiezana. Ary raha mime eo mandritry ny adiny roa anao dia hoy ny olona hoe adala io. Latsaka hatramin'ny ranomasonao noho ny fimezanao. Tsy mahana foana ny tena zava-misy ao anatinao zany. Ny fahatsapana, ny hoe falifaly. Ary avy eo milomamo sy miaina amin'ny fafinaretana. Olombelona moa dia samy manana ny zavatra mampome azy. Kibokibina dia mime. Kibokibina kitikitihana kely fotsiny tsy haiko na iza.
fa zany tsy milaza hoe miadana ianao rehefa ome, tsy milaza zany hoe sambatra ianao rehefa ome. Makany amin'ny fafinaretana, samy manana ny zavatra mampifaly sy mampome azy. Ianao zao tsy fantatra hoe inona moa ny tena mampome anao, inona moa ny mampifalifaly anao, inona moa ny fafinaretanao. Samy manana fafinaretana. Kanefa amin'ireny fafinaretana mandalo zany. Any aloha le mihinana glasy mihitsy ny tena mba mety amiko. Makafy mihitsy, misitraka mihitsy amin'le fihinanana glasy. Sasany mihinana kisomatavy, sasany mihinana nefa maka kelikely voandabety. Fiadanana mamitaka. Tsy midika zany fa manam-piadanana ianao, na mijangajangana, na manara-po amin'izany fafinaretana ny aranofo firaisan'ny vavy sy ny lahy zany. Tsy mitondry n'inona aminao zany, mamono ny fananao indray ary ny fahotana, vao maika koa mivarina any amin'ny fahafatesam-panahy, any amin'ny fasan'ny fahafatesam-panahy ianao. Izay mandroaka an'Andriamanitra hiala amin'ny analavitra ny vatanao noho ny fahotana iany ianao. Vao maika ianao diso ny nalam-piadanana. Kanto loatra ny fiezanao mitady fitiavana, zarinao any amin'ny ratsy ny fonao. Mafoy an'Andriamanitra ka manao fanjakana anovozana ranom-pafinaretana sy fifaliana ho an'ny tenanao, nefa lavaka tsy matandrano, zay tsy misy rano aza-tsakaina mandrakariva. Fifaliana niova alahelo vetivety, fafinaretana niova alahelo vetivety. Tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy, hoy ny tenin'Andriamanitra. Isaia 7:22, Isaia 7:17. Mafonja mihitsy io teny eo amin'ny bokin'ny Isaia io. Ary mba tsy fantatra hoe efa mba mivakinao ve io. Salamo Isaia 7:22, ny 2:20. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy ho Jehova. Miankina amin'ny toim-panahy ny fiadanana ho. Isaia 7:20. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy hoy Andriamanitro. Ka raha ratsy ny toim-panahinao, ratsy fanahy ianao, nefa manambola ratsy fanahy, ota ny fitombokaren'ny ratsy fanahy. Tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Hoy Jehova, hoy Andriamanitro. Miankina amin'ny toim-panahinao re tompoky ny fiadananao e. Ko ny zavatra rehetrarehetra izay hananany olona, na inona dia tsy hanome azy fiadanana velively ao anatiny, ao amin'ny fanahiny, raha misy ota eo aminy. Misira izay. Fony aho mbola tsy nanana Jesosy aho, dia zavatra kely foana dia nampisavoaka. Faty izay nonenan Jesosy izay kosa, dia tena tsy zany tsony aho. Satria manome anao fatoniana ao am-po, mahatonga ny tosidranao tsy hiakatra ny fanananao an Jesosy eo am-po, mononao anaty. Fiadanan'Andriamanitra manapaka ny fonareo, fo, hevitra, saina, sitrapo, mifeny sainao. Tsy hoe eto anao ny sainao miriorio any Amerika, ohatra ny misy filma zany foana, maso miridiridy na ny torimaso zalaza, manao taxi, hoy le pastera zay hoe taxi la tête, ny mandehandeha ny saina mitety reraka ny sainao rehefa, satria nomeny devoly asa saina ianao dia nataony tsy nahita tory ianao tsy misy repos ianao ho avy ny aretina. Tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Manoro hevitra anao aza mamita teny ianao, aza manaiky diso hevitra momba ny fiadanana ianao. Anam-piadanana ao anaraka ny ditro ny foko, ka tsy mila ny Jesosy. Diso hevitra ianao. Tena marina, mampalahelo mihitsy ianao tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Mihevitra zavatra anao. Ankehitriny
manakambara aminao aho. Inoy ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy no andrina ny fiadanana. Isaia 8:5-5. Jesosy Kristy no tompony fiadanana. Tesalonianina 2:7-9. Jesosy Kristy no Andriamanitra ny fiadanana. Izy rery no afaka anomenao le tena fiadanana afakely. Afakely. Mbola ho resako aminao orinao amin'ny fampianarana manaraka ny toetry le fiadanan'i Kristy. Izy no manitsy ny diatsika eo amin'ny lalan'ny fiadanana. Isaorana ny izy. Lioka 2:7. Izy no mihevitra zay ananatsika fiadanana. Jeremia 7:20. Manana ny hevitra zay verana anareo aho. Hevitra atonga fiadanana fa tsy loza anomenareo farany misy fanantenana. Raitsika Andriamanitra tsy tiany ny ampahory anao, na ampijaly anao. Tiany anao azo fiadanana. Mampianatra antsika hita soa izy. Amin'ny Salamo 4:30 anome sainanao aho, 9:9. Ampianatra anao ny lalana tokolianao. Mba manaiky venao, tsy aleo venao, mba manetry tenaka manaraka ny torohevitr'Andriamanitra, mba ahitanao fiadanana. Fenao ne dia tena manao ny tenanao endry foana, satria ianao manana diplôma maro be. Tsara ny fahaizana. Fa ny fiainana tsy miaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy miaraka amin'ny devoly. Ary ny devoly dia mpamitaka sy mpandainga. Ary ofitany ianao. Ary avy eo anao gejay. Isaia 9:7-7. Zao ampianatra anao hitasoa, anoro anao ny lalana tokony ho alenao. Toy izay nenao mihaino ny feoko, dia ho tonga tahaka ny ony ny fiadananao. Jesosy manome fiadanana. Manome fiadanana. Tesalonianina 2:7-9. I tompo any anomenareo fiadanana. Jaona 4:17-17. Fiadanako nomeko anareo, avelako anareo. Aza matahotra, aza mitebitebo ny fonareo, aza manana inona na inona. Ny fiadanako no avelako anareo. Asan'ny apôstôly 2:10-13. Teny nampitondraina ho an'ny zanaka Israely, ho anao koa, fa misy fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tia andray venao, manatona an Jesosy teo omeny anao. Makanisa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra mavesatretana. Zaho anomenareo fitsarana. Mateo 1:20-20. Hoy Andriamanitra, hoy izy, manana hevitra everana anao. Zany ve tsy miteny re olona, manana planina sy drafitra aminao le Andriamanitra namelona anao sy nampisy anao teto ambonin'ny tany. Ny hevitra zay ahitanao fiadanana fa tsy loza. Mba inoy re Andriamanitra. Voalaza fa manorona ny fiadanany ho antsika izy. Ao amin'ny Isaia 4:1-2:17. Ao amin'ny bokin'ny Joba 2:1-2:17. Mifakazara amin'ny tsito dia hiadany ianao, izany atongavany soa aminao. Isaia 4:2-9-7. Raha mihaino ahy ianao dia ho tahaka ny ony ny fiadananao. Hoy Andriamanitra, samy manapa-kevitra hiaino an'Andriamanitra. Tsy miteny zavatra animbanao mihitsy Andriamanitra. Aza miavonavona tahaka ny Adama sy Eva tao amin'ny Saedena. Andriamanitra ty azy, nanome azy voninahitro mpanjaka ny zavaboary. Azy hinananao ny voankazo eo avoan'ny sa, fa amin'ny andro hinananao anio dia ho faty anao. Indrisina palahelo. Fa le zavatra nandaran'Andriamanitra mihitsy no niavany, nidikaina, mahampitsiritra, mahatehinana, dia io indray no hoanina. Kanefa raha voaninana, na tsy ary ny tanjaka, nisy zavatra nikorotana teo amin'ny fiainany, very ny fiadanana. Mbola misy ny olona ankehitriny, mbola mihinana n'ilay voankazo nandrarana, amin'ny tsy fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Efa ela ny ainany ianao, angamba efa zokonjokony efa lehilahy lehibe tahaka manana zavikely. Kanefa ianao ankehitriny, afa-po ve ianao?
Tsapanao ve ny fiadanana avy amin'Andriamanitra? Tia zao ianao mahita ny fahafatesana taka ny mpanjaka mampatahotra. Efa kaiky ny andro fialako. Lasoko zany reto zavokelyko reto dia misafisafan'ilay zavokelynao. Andao anreto zanaka manjavoko reto azy zany. Anahoana ny fiafarako. Maro mpanota. Mioro. Manolona. Raha tonga ny valana retina. Koranavy reto. Sofaty tratra zany. Mihiboka mihitsy hoe miantitra hono ny tena morandainana izy io. Ry havana. Manoro lalana anao aho. Jesosy ny fiadanana. Levitikos 9:29-7 raha makatony didiny isika dia omeny fiadanana. Salamo 7:7-7 ny andininy 5:5-7 be fiadanana ny olona tiany lalanao. Hoy ny sodran'ny apôstôly ho an'izay manaraka ny tivitsipika ity ho aminy eny ny fiadanana. Jesosy ny mpanome fiadanana. Hoako zanaky ny fiadanana ianao. Raha ny ran'Andriamanitra tsy mitory teny aminao ankehitriny. Tsy hoe mitady vola. Tsy hoe mitakina inona na inona. Maimaimpona. Manoro anao ny lalana fiadanana amin'Andriamanitra. Ao Mateo 10, ny 9:1-7, ny 9:17. Luka 10, ny 9:5-7, ny 9:5-7. Ao amin'ny Luka 10. Tonono ny fiadanana. Ianao zay mandray zao toriteny zao. Na iza. Na ao tokantrano. Na eny am-pandianana. Na ao am-piangonana. Tononoko ny fiadanana. Ho aminao ane ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy. Sambory zany. Tena mitsotra anao. Ho aminao ane ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy. Omeny Jesosy ianao ane ny fiadanany. Ho avelany ene zany. Raiso fiadanana io. Sambora amin'ny finoana. Sambora amin'ny fanaovana teny hoe amen. Za hiteny hoe ho aminao ane ny fiadanana Jesosy. Misy iratsika izay. Jesosy ny fiadanako sy fitsarako. Halleluja. Andramoka izaho fa tsara Jehova. Sambatra zay olona mialoka aminy. Azo angatahana io fiadanana io. Afaka mangataka ianao. Satria isika aza sain'Andriamanitra mangataka fiadanana ho an'i Jerosalema. Ao amin'ny Salamo 2:20-9 mangataha fiadanana ho an'i Jerosalema. Ka raha mangataka izany ho an'i Jerosalema isika, afaka mangataka fiadanana ho anao. Fiadanana ho anao. Fiadanana ho an'i dadanao. Fiadanana ho an'ny reninao. Fiadanana ho an'ny vady aman-janakao. Fiadanana ho an'ny ao an-tranonao. Mba hisy fiadananao. Ho voaroaka ny devoly mpampahory. Mangatady eo ameninareo, tadiava dia hitonareo ao Mateo 7:7-7 Luka 1:7-10 ary Filipiana 4:4-7. Tahin'Andriamanitra ny ianao. Na inona zavatra manakorotana anao tsy atanao fiadanana. Ozontsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Fa izao, meteza ianao, anetry tena, andray an'ity fiadanana, zay nampanantenan'i Jesosy ity. Fiadanako no avelako anareo. Fiadanana no omeko anareo. Hitsangana isika ivavaka, misaotra amin'ny Tompo, andray izany fiadanana izany. Raha io misaotra anao zay no ny lehibe ny famindraponao sy ny fitiavanao, nanomezanao ny teninao tamin'ity anio ity. Ary misaotra anao zay Jesosy Kristy andre ny fiadanana, tompony fiadanana, andre ny fiadanana, mpanome fiadanana, nampahiratinao ny masonay ahafantatra ny fiadanana araka an'izao tontolo zao, zay tsy mitondra fiadanana ao amin'ny fananay. Amindraha fo aminay aitsino tenay eo amin'ny lalam-piadanana. Ampio zay anetry tena anantonanao andray ny fiadanana. Ary hotorotoro zay mety ho asan'ny devoly manakana anay tsy azo fiadanana. Mivavaha amin'ny fonao, ampandrosoy Jesosy anome anao fiadanam-po, rehefa izy no ao dia fiadanana ao anatin'ny fonao, ary ho fiainana ho anao zany. Manjakamy tsiraray avy Jesosy eo,
ampio izy alalan'ilay fiadanana tsy misy fitaka, ny anaran' Jesosy anaovako izany vavaka izany. Amen. Alleluia. Alleluia. Anapaka ao anatinao anie ny fiadanan'Andriamanitra. Fandaharana atolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy